Fa mbola iresaka an'izay ekipan'ny Kosfa izay ihany sika fa ny alatsinainy teo dia nomemboninahitra tetsy amin'ny toby miaramila Kapisatsonierana ireto mpilalao an'ny Kosfa ireto no nidingana vita n'ity ekipa ity dia noraisin'ireo manamboninahitra sy tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny tafika tetsy Sonerana ireto mpilalao an'ny Kosfa ireto. Noraisin'ireo manamboninahitra maro eo anivon'ny tafika malagasy tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny toby Kapisatsonierana ny mpilalao-an'ny Kosfa taranja baolina kitra ny alatsinainy lasa teo. Voalohany indrindra dia fisaorana an'Andriamanitra noho ny fahatratrarana ny andro androany nahatongavan'ireto zanaka mahery fotsika avy niatika ny lalao ny championnat de Madagasikara sy ny coupe de Madagasikara tany amin'ny faty Fianaratsoa. Ny coupe moa dia olona zentsika avy eo mbola tsy vita. Ny zavatra niainan'ireo mahery fotsika ireo no asiko tsindriteny kely tsy nifidy andro avy orana na mainandro na 4 degré na 4 degré na andro na alina dia niezaka hiaro ny voninahitry ny 10 alin-dahy tamin'izay toerana rehetra izay nalehany. Marika eto ny lalao natao tamin'ny Fianaratsoa dia nisy lalao 12 izay tsisy fiantony manao baolina ny alahady matsa capital ny alarobia dia manao ihany koa zoma dia miverina indray ny alahady. Nandritra ity lanonana ity dia notoloran'ireo mpitantana medaly tsirairay avy ireo mpilalao ary nomena amboara lehibe iray ny ekipa. Marina fa voavy niatrika ny dingana farany tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara ny Kosfa izay nitana ny larana fahatelo. Mbola hiatrika ny lalao famarana amin'ny fiadina ny amboaran'ny Madagasikara na ny telo coupe de Madagasikara izy ireo amin'ny alahady fa 9 Novambra izao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Nandritra ny fandraisam-pitenena ny General Mamrazana John na filohan'ny Koliba Atrany no nanetana ireo manamboninahitra rehetra sy ireo tompon'andraikitra isa-tokony eo anivon'ny tafika ary ireo vata miaramila tsotra rehetra miaraka amin'ny mpiasa sivily mba hiara ifanoana amin'ny fanomanana ny mpilalao an'ny Kosfa mialohan'ny hiatrehan'izy ireo ny famaranana amin'ny alahady ary indrindra ny amin'ny fanatanterahana ny famaranana ny alahady zao.